manosatra ambaraka amin'ny teny tsotra sy mazava ary iansoko anao ny anamafisanao izany miaraka amiko hoe tapitra zay ny fifampitsapatsapana sy ny fifamandriana ara-politika tonga ny fotoana zay ampifondronana ny hery ho amin'ny fanafanganana sy ny fampahatanjahana fiarikarena maika hivoaka ny antso ny fahantrana malagasy sy Madagasikara miantso ny malagasy rehetra fametana miantso anao tanora miantso anareo vehivavy miantso ny mpamokatra miantso ny mpandrara fametana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena mora ngeny manenjika sy manaratsy tokoka indrindra ireo zay hita miariary fa tsy mikendy afa-tsy ny ariseza politika tsarovy alefa ny vaoaka malagasy fa efa nifidy sy vonina mandrakariva ny joro isika ny katsaka izay ho tombotsy-bahoaka hajaitsika ny zoany eo hevitra sy fahalalana no maha-demokraty atsika oka kosa tompoko tsy hisy ny fioara-pefy mitondra ny fampiadiana samy malagasy mitondra ny fanelezana langa sy mitsao ampifisavorovoroana sy bahoaka mitondra ny fanitsakitsahana ny zony sasany tsy eketsika izany akoatra ny famarina toerany fiaina politika dia mananjara toerana lehibe ny fotodrafitrasa eo ny fampatanjahana ny fiarikarena ka nisan'izany ny lalana petsaka ny zavabita tanatin'ny taona iny fa mipitaona 1.4 ity dia vola 7.7 miliara ariary natokana ho amin'ny fitozantozana ka tsy hisy lalam-pirenena zay mitanysika tsy hisy lalam-pirenena hitandavaka intsono reo lalam-pirenena lehibe efa hitatsika zay mampiasa ny lalana makany mahajamo zany efa hitatsika zay mampiasa ny lalana makany tomasina izany efa hitatsika amin'izao fotoana zao fanamboarana ny lalana fahasivy toleary makany morombe sy ny sisa amin'ny taona 1.4 ity ary itoy amin'ny taona 7.4 dia vola 50,700 tapitrisa euro no atokana amboaran-dalana ary maro amin'izy ireny no lalam-pirenena manerana ny Madagasikara manaraka ny Morotsina Katsimo avaratra andrefa atsinanana hitondra fiatsaram-piainana izany anamafy ny fihavanam-pirenena izany hiteraka asa izany fa tsy ny lalam-pirenena ihany fa tsy maintsy mitodika aranao izany tsika anamboatra ny lalana tanan-dehibe tsika anamboatra ny lalana tananarivitsika to plastic bafy eo ny fambolena sy ny fiompiana zay veloman'ny malagasy maro anisy mila tosika goavana ho ataotsika izany ho afampatanjahana sy fanafanganana fiarikarena fotodrafitrasa raika ny 70 ambizato ny vita tamin'ny faritra ary faritra alonaka eo amin'ny 2,9 hektara tanora anarivo maro nefa nofaniny ary mbola toizana amin'ity taon'ity izany anatsarana setry ny fambolena sy ny fiompiana toizana niady amin'ny valala anomboka amokatra reo orinasa famokarana zezika sy ny fanapariana ny traktera ihany ko ho ataotsika ho an'ny tatsana manomboka amin'ity taona 1.4 ity to plastic bafy rehefa miresaka fambolena sy fiompiana dia tsy maintsy voaresaka ny tany sy ny fananantany nakatoaviny solomavambahoaka tamin'ny faran'ny taona teo ny lalàna tondrozotra ho amin'ny fanajariana ny tany lalàna zay niesona nandritra ny 20 taona tany zany zavadrany isika no nampifo azy andro raekina ny fampandrosoana ty tany azatsika ity ny fananatsika ny tany ny dadasy mila izany tany zany avokoa ny rehetra na ny lafiny ara-tsosialy na ny ara-toekarena nefa misy ny olana zay ateraky nyzany fananatany zany eo ny olana ateraky ny fandovana eo ny olana ateraky ny fahasarotana miasa eo amin'ny tany midadasy
noho izany dia napakevitra ny fitram-panjakana zavatra roa lehibe. Voalohany, manomboka ny volana janoary ity hatramin'ny farany volana jona 2024 ity dia tsy andoavam-bola ny fanatanterahana ny famondrana ny tany lova amin'ny mpandovo. Ny voakasika izany dia ireo volaloha amin'ny tombam-pananany maty sy ireo sarany aloha amin'ny famondrana. Faharoa, fanapa-kevitra lehibe raisika, reo tany midadasika marobe izay efa vita titra tamin'olo tsotra fahiny kanefa nilozan'ny tompony ary tsy nikarakarainy intsony ka nampiasain'olo kafa maro nandritra fotoana maritra dia averina fananam-panjakana ary omena ireo olona voaporofo fanampiasa sy nanamaintomolany izany nandritra ny fotoana maro. Tsy maintsy ao anatin'ny fampiarana ny lalàna verina nefa nanatanterana an'izany fa oka tsisy anara roatra izany tompokilasy tombavy. Efa miresaka fanapa-kevitra ihany aho dia ambaraka tokoa fa eo amin'ny lafiny angovo dia afanganina ny foronana miandalana makany amin'ny angovo azo avozy na manomboka izao ampianana ny fanampian'ny fitondrana rabolany jirama sy anomezana angovo madio sy maharitra ary mora vidy ho an'ny rehetra. Mahakasika izay eniko ny fitaraina anareo vahoaka no ny tabataba izay ateraka ireo milina manome herinaratra. Eto dia tsy maintsy manolotra anatin'ny ray volana ny vahaolana mikasika ny foibe famokarany herinaratra eny an-tanan-drano izay namahany olana eo amin'ny famatsiana herinaratra nefa niteraka olana hafa eo amin'ny tontolo iainana noho ny firoandroana ny jirama sy ny ministera pia andrasantsika izany tompokilasy tompovazy. Miantso koa ny tompona andraikitra isatsikazy anao lara-pahamena tsy azo andeferana ny fanadiovana ny tanàna na eto andrenivohitra zany na mifaritra rehetra eto Madagasikara. Mila lamina ny fitsinjarana andraikitra eo amin'izay voakasika rehetra miady etsotra tsy rariny raha mpiainana ao anatin'ny fofona tsy mendrika izay miteraka fahavoazana amin'ny fahasalamana ny mponina. Aoka fantatry ny rehetra fa manatamberina andraikitra amin'ny vahoaka na ny olom-bofidina ny mpiasam-bahoaka rehetra. Tohizana sy amafisina ny fiarovana ny tontolo iainana ka andrafetana famaizana manokana ireo mpandoro tanety tompokilasy tompovavy. Miantso ny tompona andraikitra isan-tsokajiny aho, miantso ny vahoaka malagasy tsirairay anamafy ny ady amin'ny kolokolo andraikitry ny tsirairay tompokilasy tompovavy. Tohizana sy amafisina ny fametrahana ny fandrimpahalemana manerina ny nosy. Efa voalaza teo izany zavatra izany saotra sy makasitraka ary mialamila sy zandary nampandre fahalemana ary makahery fianakaviana navelan'ny arambona rehetra. Mitohy ny fanentanana ireo sehatra samy hafa ara-toekarena indrindra ny sehatra afaka amin'ny fampiarana ny agoa tompokilasy tompovavy dia efa nahitam-bokatra izany efa teraka asa anarivony izany. Tompokilasy tompovavy laza taminareo tamin'ny farany taona fa tao mpisedrana iny taona lasa iny taony hitondradrano izay namefika ny firenena miaraka taminay tanjy izay nampitsopinenana ny olona. Iny taona lasa iny koa nefa dia sady mbola tao mpagnafazana no efa tao mpiotazana ihany koa. Marina fa ao anatin'ny fahasahiranana isika saotra an'Andriamatoa izay nisolitena ireo firenena avy any ivelany isika laza fa ny tanjona dia miakina amin'ny herin'ny tena ihany. Izay mokendretsika raha ny arenana anatsika
kanefa amin'izao aloha dia mbola mindrina isika ary noho ny fiverenany fampatokisa raisam-pirenena kosanefa dia voavatsy vola ny sehatra maro amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ary efa ampiasaina izany vola izany vola any amin'ny 3,27 tapitrisa dollara ny fitambarana ary misy ampany no fanampiana mivantana sy tsy trosaina vity zany no fionana antampony maro samihafa fanatrehana fivorenana isam-pirenena fionana mpandraraha isam-pirenena misy saran'izany fa sarobidy milavitra mioatra ny sarany ny vokatra etsy an-daniny tompolasy tompovavy tsy azo afenina fa mbola misy ny fanatsarana samihafa zay ilaina ary takina eo amin'ny fitantanana raha-pitondrana tsy maintsy atao zany tsy hoe fanomezana fahafapo fotsiny ny mpamatsy vola isam-pirenena fa ho amin'ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy tsy maintsy ampianana ny fandalina amin'ny fampandehanan-draharaha mitohy amin'ny fahaiza-miasa tsara fahaiza-miasa aingana takiny zany ko ny mitarika mazava saina mahatakadavitra manapahaiza ka mahasaky mampiova ny lalany tantara amin'ny lalany asa zay tarena vity zany le fomba ampiniavana eo amin'ny rehetra tsy araiky lehibenana ary tsy andefitra amin'ny fanaovana mizana tsindrininy na nikitrano an-trano amin'ny raharam-bahoaka toromarika sy baiko mivantana nomeko ny gouvernemanta sy mikambana rehetra ho aminy mpiasa-panjakana io ny mbo fity rehetra tompona rakitra ny foloalinda natao anolo vahoaka isika fa tsy tompoiny natao inolo vahoaka isika fa tsy natao anambonitena tompolasitany noho izany dia aoka hifanandrify amin'izany ny asa ataonareo rehetra tsy andefitra ireo zay manao ny tsy mety aho ka mandoto sy manivaiva ny asan'ny firenena malagasy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ary mba tsy atompotrano io no anareo dia isy fotoana manokana isa 3 volana amin'ity taon'ity zay atokako ilazana aminareo embiaizy zany zavatra rehetra izany